manana tantara mamy kely ho tantaraiko aminareo andro any ariva. Omaly aho zany tamin'ny tonga avy nanao ny fifaninanana dia tena reraka tanteraka za moa naratra dia tena tokony hoe natory fotsiny na omaly na ny androany. Fa misy olona moa zany mandefa afatra miafina amiko dia valiko le izy. Ny olona manontany hoe nanao ny fahasalamako izay sorako daholo nareo rehetrarehetra. Fa nisy ramatoa anankiray izay maly. Avy izy teniteny, anitra, tena mampalahelo anahy mihitsy ny ianao fa tokony makaina fa tonga avy ianao aty amiko raha pitsy dia hanamboarako sakafo. Dia gagagaga ihany aloha. Izy ty ramatoa ty. Tsy fantatro izy. Tsy fantatro na ny anarany. Tsy haiko izy na iza mipetraka. Fa dia eo amin'ny FB. Ahoana tsara hoa? Hoasainao isakafo ahako? Ie, andrahoiko gisy ianao ozy izy fa tonga avy ianao misakafo aty amiko. Dia vao miagaga. Tena tsy mahafantatra ty olona ity. Tsy mamaky akory izay posta atoko eto tsy indraindray angamba satria zany ka vao aingana kely. Mbola vitsy ny olona mahalala fa nanomboka ninana hena kely tamin'ity taona ity. No ilay kotrana be dia be loatra atao zany dia nameny ny dokotera hevitra hoe tokony mihinana hena kely. Fa ho andrahoiny gisa hony tongavako tokoa nge ianao zay ianao voagaga eo. Tena tongava ianao fa miandry ianao ara-pitso amin'ny 2:20 maraina. Dia tsy namaly intsony fa natory maraina ny andro tamin'ny 9 maraina vao niala teto am-pandriana. Fa ny ao an-tsaiko dia hoe tsy mandeha any amin'izany akory fa miany fotsiny. Fa zao kosa ho teneniko ihany izy andeha hanoratra ny aminy dia saika handray telefona zany dia hanoratra ny aminy hiteny hoe za tsy ho avy any fa sao dia manantenana ho avy any ianao fa miany any no ny antso tapoka ny chauffeurako. Madama ahoana izay ho? Za andro any alahady tena nanoka tena tsy petrapetraka mihitsy fa hiasa ka raha ohatra madama ka mila anahy tena vonona be na maraina na atoandro na hariva. Io antso taribiana ataon'ny chauffeur io nanapahako hevitra hoe andeha ho any amin'ilay ramatoa hisakafo hihinana an'izany gisa. Vao niainga taty an-trano dia miantso anazy dozy izy efa miandry anao eto am-bavahady manao akanjo mangamanga. Tsy hitako anie izany toerana misy anao izany ka miandry anao eto fa omeko anao ny direction dia miandry anao eto. Aza miandry eo ianao azafady fa mbola lavidavitra fa tsy maintsy ho tonga eo aminao tsy namaly izy fa miandry eto ahozy. Tazako lavitra tokoa io misy ramatoa manao akanjo mangamanga. Efa lehibebe, efa mipibolo, ramatoa mijaridina tsara. Hitako hoe matoky tena satria manasa isakafo. Tsy misy fanontaniana, tsy isy alarolaro. Hoe iza moa za fa dia anasa isakafo izy. Dia za koa tonga nanaraka ambokiny. Mandroso ianao ozy izy. Manao ahoana tompoko misaotra anao na nasanahy. Mandroso ianao an-trano ozy. Dia niditra tao an-tranony. Dia misy lehilahy anankiray mipetraka eo ambony seza eo. Lehilahy maranidranitra endrika mahia, tena azo lazaina mihitsy hoe mahia. Mahitsy fijoro. Dia avy eo misy ny zanany ao. Dia avy eo misy olona maromaro mpanampy azy. Rehefa nandeha kelikely ny resaka izy, za moa tena mitodika any amin'ny ramatoa io fotsiny satria tsisy fantatro le olona ambiny dia mitodika any aminy dia eo izy zany manazava hoe itsy zanako dia lehilahy teo zany cousin dia manontany mametraka fanontaniana fa iza moa zany ianao ohatra ny olona teraka lakosy za moa tonga dia resaka vintana fa za ohatra ny mahery vintana be ianao fa tonga dia manaraka ambokiny fotsiny aho manaraka anao dia ozy izy. Ie, zao ny daty naterahako ka inona zany fa tena teraka lakosy izy. Ok mazava amiko zany. Na inona izay resaka izay moa ny lehilahy teo kaiky teo dia niresaka izy. Za ndray anitra ozy manana zavatra ho lazaina aminao. Izay mety tsy tadidinao mihitsy fa ho lazaiko. Fa ianao ozy izy anitra nitarika eno anitra nitarika. Ray andro izay efa ely zany. Vita fianarana izay. Avy eny Ankatso voarainy diplôma dia andaontsika sela prala zay anakoho zay ozy mpinamana.
ataotsika isela de taingina train fa tsy tonga de andehany am'izay aletsika isela any tsy mila hoe direction aiza direction izy fa zay train voalohany eo tonga de mitaingintsika de lasa tam'izany zany mbola nisy ny train de nitaingina hony izy roa lahy niditra tao anatin'le train hony izy de andeha ametraka indrindra n'le entany teo amin'ny fitoerany entana no indro tazany teo anoloany teo tovovavy anankiray mipetraka eo izy rery za io de mipetraka izy roa lahy zany tao ariana na mifanila moa mifanila teo de za hony no nitodika tena anao hoe aroaizy nareo lahy reto zany de kakakaka zay roalahy ozy izy satria voalohany zay ara tsy mahafantatra ny lalana lianay ary tsahirana be zay amaly hoe andeha fotsiny andeha any am'izay alianay ihany fa voavalinay ihany le fampitaniana de tam'izay zay ozy izy ny teneninao hoe za ho any Ambatondrazaka ka ndo anaraka ana fa any Ambatondrazaka misy fety be de feno ankizy be any feno olona be any ka rohatra nareo laka tsy manana direction tena hoe spesifika de andao hiaraka e fa teo zay lahy ozy izy dobodoboka teo ny fonay hoe ahoana zany andao anaraka ny olona io kanefa nanapa-kevitra ihany zay hoe andao ndray tsy anaraka ny olona io ary za ozy izy ny tena tompony teny andao tsy anaraka azy andao tsy anaraka anazy fa andaotsika andehany amin'ny toerana tena tsy misy olona fantatra mihitsiny ny afaranay mozy de tany ambilan'le maitso ianao zany lasa tany Ambatondrazaka fa teneniko anao izy fa tsy fantatra zay le trangan'le fiainana ary zay moa zany de nefara tany ambilan'le maitso fa tany ambilan'le maitso zay de nahita olona fantatra anankiray indray ary olona fantatra io de lasa rafozako rehefa aveo de nanambady izy zany anjanako ireo olo ireo de niteraka de zay zany lo ny tantarany fa eto ozy vao mieritreritra hoe fa raha totokoa zany moa ka nanaraka anao zay de mazava ho azy nge zany fa tsy nisy daholo ny tantaram-piainako e satria mety tsy nahita ny vadiko asa sisa de miresaka moa zany zay amin'ny resaka lahatra ny vintana ny anjara sy ny sisa de tonga moa fotoana ny sakafo naroso ny gisa zay tena manitra de manitra tokoa ary tena matsiro de matsiro tokoa de samy nandray ny para gisa hoaniny izy zao mety tsy mahafantatra an'izany fa miaino an'ity tantara ty eto izy na le olona nanasa na izy fa za tola gaga amin'ny fomba fisakafoanana gisa be ray plante eo fa ny taolana indrindra ny nalainy asa raha fantatrareo le taola tratrany iny de gaga ihany aloha de tafapetraka ny fanontaniako ary fa maniny ianao any tsy mihinana sakafo fa taolana fotsiny taolana ihany ny any tiako ozy izy taolana ihany okay tonga tao an-tsaiko tapoka nisy satra nyvakiako mahakasika ny hoe tokony hinanantsika rehetra taolana sy tsika rehetra moa zany fa tam'za le nenjera tany amin'le fiazakazahana niakatra tendrombohitra de namaky boky zay a misy hoe tokony hinana taolana ianao satria ao anatin'ny taolana no misy ny zavatra manome hery ny loalika ao izy mihinana taolana de lasa kely ny fanontaniako inona ary ny fandraisan'izany zavatra zany taolana fotsiny no haninao zany taolana no haniko taolana de vary de roanangivy roanangivy de raha matoa tonga de nanampy hoe misy olona miaraka mipetraka aminay zay ny ambanivohitra 20 taona izy zao fa ny anazy efa niteneniny mihitsy zay vary hoanina de roanangivy de otra rantitra ianao miampy taolana zany avy eo moa lasa kely ny resaka de niteny aho hoe zao tatoerana afaka andehanana tongotra de ozy fa mba mavita 7 kilometra moa ianao io de za zany somary sorena kely tosavy mavita 10 na 20 na mihoatra an'izany hay ve ozy izy ary ianao io zao mba mavita ahoana satria raha zao toe batanao zao aloha de ohatran'ny olona tena mandeha tongotra tokoa
dia ozy izy za efa tsy hitako tsony Madagasikara ray manontolo noho ny asa nataoko raha resaka mandeha tongotra ka teneno aho fotsiny toerana ohatry ny ahoana ny tianao dia ho atoroko anao na ho ateriko any ianao na hiaraka aminao any aho dia hatreho aloha ilay tantara